asan'ny fanaovan-gazety indray kosa ny efapolo isanjaton'ny raharaha izay raisy ny holavitry ny mpanao gazety an-tanana amin'izao fotoana izao dia mahakasika ny olon-kabe vava mampiarina ny mpanao gazety avokoa raha minambaran'ny fiangonana Ratsimbazaha ny lefitry ny rafitry ny mpanao gazety misy ny herisiditra atao amin'ny mpanao gazety tsy azo laviny izany raha hoan'ny eto Madagasikara manana endrika maro samihafa nefa izany ny tenany izay nandeha ny fomba fijery mahakasika ny journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis envers les journalistes. Malgré tout, la journée mondiale de la fin de l'impunité des crimes commis envers les journalistes. Ça n'est un du récent Pyrénées, ils n'ont pas pour faire l'assassin, ni le copé fort, ni le panneau cassette. T'es la mission de ton petit, mais si t'es né là, ni il faut plus sans ni rattraper. Izay kirakirainay ao anivon'ny olafitra dia mahakasika izany avokoa fa tena malevina nalaza be iny misy ny mpanao gazety izay voakasitany tetsa tamin'iny fa tsy niaza mbola maro koa tratran'izany ary izay nazavaiko anao zay angamba manodidina ny efapolo isanjato amin'ny kirakirainay dia lasa izany avokoa tena gérena zany ao anatin'le izy nandritra ny telo taona teo misy io andro raisam-pirenena io taorian'le nahafatesana mpanao gazety anankiroa tamin'ny Malia mbola tsy hitatra amin'izao zay mpamonana azy isika eto Madagasikara mampitsangana eo anivon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena antsika anivon'ny Nations Unies zany tiako tenenina dia mankalaza ihany koa no andro raisam-pirenena io dia verina amin'ilay fanontania atao hoe tena misy io ary le izy natre fikasihan-tanana amin'ny vatana na hoe kopevava amin'ny vatana zao dia misy ihany koa ny atao hoe agression morale zavatra anankiray tena goavana ihany koa ohatrany hoe menace de mort mahazo an'izany mpanao gazetitsika dia ny impactany zany hoe ny mety fipaikany amin'ny fiarahamonina dia ny olotsotra rehefa voatratra menace zany le mpanao gazety zavety ny hevitra rehefa tsy malalaka tsiny le mpanao gazety manao ny asa dia lasa manao autocensure izy dia mazava ho azy misy impact zay misy fipaikany zay amin'ny resaka fahalalan'ny asa fanaovan-gazety dia fiarahamonina zany lasa zavatra diso no tody eny amin'ny fiarahamonina lasa voadiso azy rehefa tonga zay autocensure zay no ataoko hoe consommen'ny fiarahamonina zay tadiova zo fototra foana ny fahalalana miteny fahalalana maneho hevitra ary ny mpanao gazety dia mamoy an'izay ny hevitra fiarahamonina nge voizina ao anatin'ny asa fanaovan-gazety fa tsy hoe nonjomonjin'le mpanao gazety rehefa voatotoany izy amin'ny fanatotosana zany dia voatohana zo fototra lasa diso araka ny teneny totoa ny vaovao zay tonga eny amin'ny fiarahamonina nefa ny vaovao ny ahafahan'ny fiarahamonina mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina misy anazy.